Ina mahatonga anareo mihetsika misy ambadika politika hafa mihitsy ve eo aminareo ao mahatonga anareo manao an'izay? Misaotra betsaka tompoko amin'ilay fanontaniana ary tonga dia hovaliako avy hatrany. Ny tena marina dia ny hoe aminay tsy vaovao aloha ilay gouvernemanta. Tsy vaovao. Ary eto ara tiako hamafisina hoe voaporofo izy amin'izao fotoana fa problème olo-tokana no ndresana tao nandravana ny gouvernemanta ny Jean Ravelonarivo iny. Porofon'izany a rehefa ny hoe sorona izy nefa tsy nisy akory fa metraha-pialana dia natao izay ahafahana mametraka Prime Ministre farak'izay aingana. Mbola tsy nanaraka ny lalàna ihany koa ny fametrahana anazy satria sous forme ny mody nataon'ireto député sasatsasany nanolotra anazy. Ny problème dia ny hoe raha ohatra le Prime Ministre amin'izao fotoana ka olona hafa mihitsy ivelan'ilay gouvernemanta teo aloha ary ny membre ny akabeazy ny maro anisa ao anatin'ilay membre du gouvernement olona vaovao avokoa dia ozy izy hoe vaovao ny gouvernemanta izany. Fa raha ny amin'izao fotoana tompoko dia gouvernemanta efa teo ihany io fa navaozina fotsiny. Ozy izy ny namako Zouk Jean Paul teo hoe avy alao izy aloha hiasa. Dia ny fanontaniako dia ny hoe ary raha ohatra raha ka any amin'ny herintaona mialohan'ny fiafarany mandahan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana no manova gouvernemanta sahala amin'io izy mipetraka ave zay fanontania izay avy alao koa izy mbola hiasa. Tiako tenenina amin'izay dia ny hoe tsy hitsarana ny asa izay ataon'ny mpanatanteraka ny nanovana ny gouvernemanta teo iny. Eto te hanamafy hoe fa maninona no amin'izao fotoana mariako aloha fa zo fototra ny fanaovana fanehoan-kevitra an-dalambe manera-tany. Zo fototra io ho an'ny olo-pirenena tsy hakanavaka. Eto zany tena teneniko mihitsy hoe tsy faotana mafaty akory no midina an-dalambe. Na sanatriavan'izany arak'izay eritreretina foana hoe matoa midina an-dalambe dia hanonga mpanjakana. Diso zany. Aneho hevitra malalaka matoa midina an-dalambe. Ho anay manokana ny nanontanianao teo sy Bela dia ny hoe fa maninona no amin'izao fotoana mari anay fa efa nisy dingana anie tao aloha ny vidinana an-dalambe io raha tsy nisy ny ainareo tsy nisy ny ainy mihitsy izay no mahatonga an'le hoe andao ary hidina an-dalambe tsisy nanaraka koa eo tena mafiziko tsara io moa arakarak'le fomba entina mijery hoe sahala amin'ny ahoana natao hoe misy manaraka sy ny tsy misy manaraka. Raha ny zavatra niseho tamin'ny alakamisy ny dinanay iny dia ny hoe hémorragie 4x4 anankiray feno olona feno gendarme zany no nijanona teo amin'ny toerana izay nilazainay teny meloha fa hanaovana fanehoan-kevitra. Rehefa tonga ny namana ny akamaroan'ny namana dia somary nizara roa le toerana. Ny anankiray tery amin'ny naza elektronika taloha ary taty ny atsimon'io toerana io misy an'io casino io apitansikam io teny daholo ny namana. Ny teny tamin'ny namako hoe tsy maintsy hiditra eo amin'io camion io 4x4 io aneho hevitra. Rehefa niditra teo rola zany niara-niditra teo be dia be ny namana ny eritretra hoe hosamborona sa tsy hosamborona. Izay aloha dia mametraka tsara fa amin'ny mahazo fototra anazy tsy miaotra izay fa tsy maintsy aneho hevitra. Napetaka ny banderole naneho hevitra izay fa potak'izay natongavanay teo ihany koa dia nisy mialatsiny amin'ilay teny ilazako azy geste d'intimidation nataon'ny mpitandro filaminana. Ny tsy fohanay ny ela dia tonga dia niampy 4x4 telo sa efatra teo pikopy ary feno gendarme ary nisy camion anankiroa tonga dia ohatra ny encercler anay dia intimidé le namana dia tsy nitsofoka teo amin'ny kianjany tsangambato ny Jean Ralaimong io fa tery amin'ny sisany somary nanentana ihany izay ny atongavan'ny namana eo fa natahotra ny namana. Zay zany amafiziko kely ka io arakaraka ny fomba fijery izay isaorako anareo TV plus fa na dia niteny azy ianareo hoe tsy nahazo olona ny sary hitantsika teo nisy olona ny haino anay ka ity nefa ny any tiako marina inona no mahatonga anay hoe amin'izao fotoana ny atahoranay satria misy ministre vaovao amin'ny aménagement du territoire ny atahoranay dia ity sao dia mbola mitohy le fanao ratsy hatramin'izay omena ny vahiny ny tany. Io no manahirana antsika tsy maintsy mijoro zany ny tanora tsy maintsy mijoro ny tia-tanindrazana ary teneniko tsara mihitsy hoe tsy faotana mafaty akory ny fanehoan-kevitra an-dalambe. Raha ohatra ny mpitondra fanjakana ka miaina
an'izany fidinana an-dalambe zany tsy misy fanjakana ho voaonga ny fidinana an-dalambe mihitsy ohatra ka izay tenin'ny Jean-Paul zay no teny nataon'ny filoham-pirenena io tamin'izy latsaka ho fidiana tsisy mifidy an'io teo eny teny andraisako fitenenana dia ny hoe matoa zany tonga amin'izany hoe fidinana an-dalambe misy antony ho aho mialatsiny a ny tanisa kely ateo hoe io akadimboka makaty bypass ohatra fotsiny ny eny fa fitondrana izy re tompoko nanao ny zone économique spéciale amin'ny Fort Dauphin fitondrana tany aloha tsy tompoko fitondrana amin'izao fotoana amin'izao fotoana maika amin'ny manao an'io lalany soavy masoandro makany ivato io misy ihany koa lalany soavy masoandro makany amin'iny ambato fotsy ambato lampy tsy mahafotsy iny izay teneniko eto mazava tsara tompoko ilany hery io zany akosy à droite ny lalany iny a lasany karana za zany mieritreritra namana zokilahy kosa hoe Jean-Paul diso le filazana fa tsy zao fitondrana zao namevana zany izy mihitsy profon'izany hoe io zone économique spéciale io novarotana tompoko io ary eto te hiteny fa misy ihany koa mety efa tany aloha tany fa tsy ny rara iny le mpitondra amin'izao fotoana dia mahazo vahana le izy omeko ohatra anankiray nareo hitapony orombe eny lafo amin'ny orinasa Tozy Green izay 436 000 hectares tamin'izany fotoana zany a ny cabinet d'étude nanao an'izay fivarotana izay a any Andriamatoa era jonary mampianina ministre tamin'izany fotoana filoham-pirenena izy amin'izao fotoana lasa mody atao hoe fambolena zato rofa le ao iorombe dia hiteny ve nareo fa tsy tompona andraikitra ny fitondrana amin'izao fotoana io mianatsiny izahay matoa miteny an'izany rehetrarehetra zany anankiray aloha nananay proof zany fa anankiray ihany koa dia tenenina hoe matoa le izy tonga amin'le fidinana an-dalambe tsy misy le fianona le nitenen'ny madame Sibela teo raha tsy ilaza fotsiny ahako mbola tamin'ny 15 septembre 2015 eny zahay antoko Aro-Riaka journée mondiale de la démocratie tamin'izay nangataka izay ary nanao antaratasy tao amin'ny PDS sy taty amin'ny présidence sokafo ikanjana ambojatofo io re tompoko fa ho fanehonkevitra malalaka tsisy ndraranay rehefa nahazo amin'izay le navoaka ny conseil municipal zany le délibération mahakasika ny hoe ho atao kianjany démocratie ho fanehoana hevitra ihany io mbola nangataka lalana izay tamin'ny 2 avril teo hoe omeo kianjany démocratie zay anehoana hevitra anaporofontsika hoe tsy mieritreritra ny amin'ny fanonganam-panjakana fa le fanehoan-kevitra io resahana io ny commune nanome alalana anay ny préfet nanda amin'ny fotoana inona raha zany mahatonga anay mbola angataka indray satria tsy misy io kianjany démocratie io mbola niteneninay izy tamin'ny alakamisy iny hoe omeo kianjany démocratie ialana amin'le hoe matoa midina an-dalambe fanakorontanana matoa midina an-dalambe fanonganam-panjakana raha omena ny kianjany démocratie zay tsy hitako zay problème afaka maneho hevitra tsara ao zay ary mino a fa tsy mila hoe intimidena ny olona nanaovana fietsika mamoehitra fa tonga soma tsara ao mifefy io maneho hevitra ankalamanjana ary eto a dia miteny tsara fa raha tena mpitondra mahay mitantana ianao ka mahay mihaino ny vahoaka ao amin'ny faritra misy anao io firenena misy anao io tsy misy an'izany mieritreritra ny anongana zany fa ny problème eto amintsika malailay finosana amin'ny mpitondra ny vahoaka dia le mpitondra mieritreritra hoe raha vao misy mihetsika dia fanakorontanana zay na fanaovana fanonganam-panjakana eto nefa tiako tenenina tsara raha ohatra sika ka mifampiaino raha mifampiaino zahako a dia misaotra betsaka aloha eto fa tamin'ny mpendray mitoraka ty nisy ny fihetsiketsehana tsy nanaovana fanapoahana lacrymogène ka mahatonga mpanao gazety sasany hiteny hoe niala maina satria rehefa tsisy lacrymogène ve dia niala maina isorako mitandro filaminana nanana an'izay zay mety ho antony tsy mampanina anay zay le tadiavina fa ity kosa nefa na dia nisy aza le geste d'intimidation teneniko teo izahay mangataka hoe enory izahay nantany mantsy ianao Sibela teo hoe misy ambadika politika ave valiko izy androany eny tompoko misy ambadika politika ny antony ambadika politika satria décision politika dia mahamaly le fitakinay décret anankiray fotsiny hoa dia efa manafoana ny fangalan'ny vahiny tany eto a Madagasikara décision politique zany zay mahatonga anay teny
raha manana volonté politika zany miaino ny vahoaka ao aminy ny mpitondra amin'izao fotoana tsy ilaina izay ve dia eritreritrinareo fa manana fahavononana andeha atao keo hifampitana amin'ny hémorrague na sahala amin'izany tsy izay ny tanjonay fa hoe tsy maintsy maneho hevitra ary ny problème anie teneniko tsara tsy atanana rivo rery akory fa manerana amin'ny faritany vao manonona fotsiny ianao an'izany anarana hoe filatexa zany fibodona taminy ao ambadiky zany na dia misy aza ireo karazana ataontsika hoe zahay manao investissement zahay manao asasoa zahay manao an'zato zaroa le fibodona tany no hita ary eto te hiteny namana fanjalalaina moa zokla zay miteny teo hoe karaha tsy karana rery any eny manao fibodona tany fa ireo vahiny ireo mihitsy amin'ny akapobeany ka ozy izy aho hoe aminay raha ohatra tena andray fepetra tsy le forum no important fa ilay volonté izay andraisana décision politique avy any ampitondra hoe oka izay tokony rehefa kelikely mety be loatra raha hitena hoe 10 taona fa rehefa kelikely zay azony vahiny dia fefeny takan'ireny hitatsika ireny arabe sisa no atsika vahoaka eto ary ho voahilika tsika ary manahira ina manahatra amin'le forum anie zany hoe tsika rehetrarehetra miavaka manapa-kevitra zay zao ny eritreritranao dia mety misy mieritseritra kosa ny hafany teneniko tsy le forum ane ho any ratsy tsy mivoaka fa mandrapatonga le forum za zao amin'ny vahaolana izay fanteneniko teo zay anankiray mandray décret manokana aho mandrava aloha hoe zay tany rehetrarehetra eto Madagasikara tsy homena amin'ny vahiny aza donona fa article voalohany ao anatin'ny constitution dia ny hoe tsy amidy tsy zaraina ny tany zany hoe ty tany be atsika ty zany fa manaraka an'io alinea manaraka an'io ihany koa nefa dia efa misy ndray hoe raha ohatra ka misy fivarotana na fampanofana ilay amfiteotika dia misy lalàna mamaritra an'izany dia ozy izy zay hoe io lalàna io zay filohatra amin'izao fotoana zao tsy mazava no mahatonga atsika manaonao foana raha tsy resaka fotsiny ohatra n'ilay zone économique spéciale ria fort dauphin tsy nandalo ao amin'ny parlement akory fa tonga dia décision ny avy aty ambony iny le mahatonga anay miteny le volonté tsy misy dia lasa businena le firenentsika ary eto dia mariako tsara fa matory eo vahinindreo mahazo tany eto amintsika matory eo vahinindreo tsy sahirana mikarakara ny taratasy tany misy kolikoly avo lenta ao ambadika eo iza ny afaka manao ny kolikoly avo lenta io tsy misy akoatra ny mpitondra fanjana